Tranga iray tsy fahita matetika kosa no niseho teny amin'ny lanitra ny sabotsy lasa teo. Almo solaire na ilay tranga miseho amin'ny masoandro no nipoitra naharitra teto Madagasikara. Ary ny akantony'ity sary manaraka ity. Nandritra ny adiny roa teo no nitrangana zavatra tsy dia fahita firy erak'izao tontolo izao teto Madagasikara. Raha minitra vitsy no fisehoany izany dia isan'ny naharitra ela ny fisehoany teto Madagasikara. Allo solaire io no anarany izay niseho teto Madagasikara ny sabotsy atoandro teo. Manazava ity tranga ity ny tale jeneraly ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Ny allo solaire dia tranga anankiray izay tena vitsy ny fisehoany, izany hoe le rara zany, tena hoe phénomène rara ny filaza azy amin'ny teny frantsay. Mpitranga raha amin'ny foibe famantarana amin'ny toetrandro no jerevana. Matetika dia any amin'ny tendrony tany, any amin'ny pôle zany no ahitana ny allo solaire. Ka teto Madagasikara zao efa ho enimpolo taona, efa ho manodidina ny enimpolo taona zao fa indroany nahita allo solaire, fandroany iny. Ny anankiray moa somary nanjavozavo fa le tamin'ny sabotsy iny tena nazava be. Eo anelan'elan'ny masoandro sy ny tany zany zany le hitsahantsika io misy rahona izay noho ny maripana efa mihiba, zany hoe latsaky ny 0 degré Celsius dia lasa glasy le rahona. Ka le glasy zany lasa miteraka maka toerana prisme dia tsinjarainy ny hazavana. Ka le fitsinjarana ny hazavana iny manome an'le loko ho arc-en-ciel, dia mivoaka eo daholo zany ny loko misy eran-tany. Amporisihana araka izany ireo rehetra nahita sy nahazo n'ity sary allo solaire ity mba hitondra izany eny amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro eny Ampandrianomby izay alefa ho fidiana any Genève.